Ho aminareo anie ry havana ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra ray sy Jesoa Kristy Tompontsika. Amen. Ankohonana taranaka mitandrina ny tenin'Andriamanitra. Taranaka mitandrina ny tenin'Andriamanitra. Hitantsika mofinaina anio amin'ny bokin'ny Mpanjaka voalohany toko 2 ny andininy voalohany hatramin'ny 4. Vakintsika amin'ny anaran'i Jesosy manao hoe: ary rehefa atomotra ny andro hahafatesan'i Davida dia nandidy an'i Solomona zanany lahy izy hoe: izao efa andeha amin'ny lalakalehan'ny tany rehetra, ko mahereza ianao ary misehoa ho lehilahy. Ary tandremo izay asain'i Jehovah Andriamanitra ho tandremana andehananao amin'ny lalany, hitandremanao ny lalàny sy ny didiny sy ny fitsipiny ary ny teny vavolombelona, araka ny voasoratra ao amin'ny lalàny Mosesy, mba ataonao lavorary avokoa izay rehetra ataonao sy izay rehetra alehanao, mba anatanterahan'i Jehovah ny teniny izay nilazany hoe: raha ny taranakao hitandrina ny alehany ka andeha eo anatrehako amin'ny fahamarinana amin'ny fony rehetra sy amin'ny fanahy rehetra hoy izy, dia tsy ho diso zanakalahy eo amin'ny seza fiandrianan'Israely ianao. Ray masino, manamasinana anay amin'ny fahamarinana, ny teninao no fahamarinana. Amen. Taranaka mitandrina ny tenin'Andriamanitra. Davida mpanjaka nanao famindran-draharaha tamin'i Solomona zanany no hitantsika eto rehefa madiva ho any amin'ny razana izy. Zany hoe rehefa akaiky ny andro hahafatesany dia tsy maintsy nanomana ny mpandimby azy izy, dia Solomona zanany zany. Fantatsika tsara fa Davida dia mpanjaka nanana an'izay na izy azy, mpanjaka nankasitrahan'Andriamanitra ary dia nandry fahalemana ny tany ary dia nambin'Andriamanitra tamin'ny lafiny maro. I Davida mpanjaka nanana tafika matanjaka izy, ny faritany dia nitombo izay tsy izy, ary nanana harena be dia be izy, saingy nilova tsara izay tiany apetraka amin'ny Solomona zanany, andimby ny seza fiandrianany rainy, dia ny fitandremana tsara ny didin'i Jehovah. Ny fitandremana tsara ny lalàn'i Jehovah no tiany hampita ho an'ny zanany sy ny zafiny hatramin'ny taranaka faramandimby. Tsaroany Davida mpanjaka mihitsy mantsy ilay fifidianan'i Jehovah Andriamanitra azy ho taranaka voafidy, dia sitrakizy mpanjaka ny anana taranaka maharitra eo anatrehan'Andriamanitra, taranaka manao ny sitrapon'Andriamanitra, taranaka mankatoa ny didin'izy Andriamanitra. Na safidy betsaka aza no nananan'i Davida, dia niafatrafatrany, dia ny ananany Solomona zanany izay andimby azy toe-po, toe-panahy araka ny sitrapon'Andriamanitra. Tsy maintsy tantanina araka ny sitrapon'Andriamanitra mantsy ny firenena izay nofidian'Andriamanitra ry havako malala, ka tsy ho araky ny haben'ny harena na ny tanjakara miaramila no andimbiasana ny fahefana, fa tsy maintsy amin'ny fankatoavana ny lalàn'i Jehovah. Eto dia mazava mihitsy fa miankina amin'ny fankatoavan'ny taranaka ny didin'Andriamanitra no hitohizan'ny seza fiandrianana rahatrizay. Ary tsika mahafantatra tsara taty aoriana fa mbetika nivadibadika ireo taranaka taty aoriana, tsy niazona intsony zany faneken'Andriamanitra na didin'Andriamanitra any, ka ho an'ireo izay
nanao izay mahisy teo anatrehan'Andriamanitra dia nitohy ny seza fiandrianana, afaka nandimby ny mahampanjaka ny taranaka. Fa ho an'ireo izay nanao izay maloto teo anatrehan'Andriamanitra, izay tsy masina, izay tsy nitondra tena tsara teo anatrehan'ny didin'Andriamanitra, dia indrisy kosa tapaka ny fitohizam-panjakana, niongana teo amin'ny seza fiandrianana ny mpanjaka ary dia tsy nahita fiadanana, tsy mandry fahalemana. Hitantsika tsara aty amin'ny tantaran'ny testamenta vaovao dia i Jesosy Kristy zanak'Andriamanitra mihitsy no tsy maintsy nankatoa ny didin'Andriamanitra mba hitohizany fahefan'Andriamanitra ao amin'ity taranaka ity. Ny fahatongavan'i Jesosy Kristy tenty an-tany zany dia anarina, anitsy ny fahadisoany ny taranaka ny razana tany aloha, ka atonga ny taranaka ateoriana ankatoa sy anaiky ny didin'Andriamanitra. Riavako malala ao amin'ny Tompo, raha tsy maintsy ho faty tokoa moa ny zanak'olombelona, raha tsy maintsy mby amin'ny fotoana ialana amin'ity zao tontolo zao ity, inona no lova tsara apetrakitsika ho an'ny taranaka faramandimby? Nafantatra riavako malala, mpanan-karena anankiray alohan'ny hafatesany dia nanafatrafatra tsara ny zanany izy manao hoe atsya ny fitoran'ny firavaka volamena sy ny firavaka sarobidy rehetra atsy ny misy azy. Tahaka izany koa atsy no fitoeran'ny taratasy momba ny tany sy ny filazam-pananana rehetra, ny filazana ny lova rehetra. Tsy ratsy zany, fa ny fanontaniana dia ny hoe manaona kosa ny fanomananao ny taranaka ao mba ho taranaka mankatoa ny didin'Andriamanitra, ho taranaka mihazona ny teny faneken'Andriamanitra. Eny, ho taranaka mba farafaratsiny vitanao ve ny nampiatra ny fanekena izay nataonao tamin'ny zanakao atao batisy hoe vonona ny ampiditra azy ho mpianatra sekoly alahady, anao azy izay atonga azy ho mpandray fanasan'ny Tompo rehefa lehibe. Taranaka mino, taranaka mankatoa ny didin'Andriamanitra, taranaka manao ny sitrapon'Andriamanitra. Zany no aoka ho lova tsara apetraka ao ho an'ny taranaka faramandimby. Eo an'Andriamanitra irerian'ny voninahitra. Amen. Hivavaka isika. Tompo, misaotra anao izay no ny finiavanao Andriamanitra anarina ny taranakay. Raha ny biloka, raha nandeha tamin'izay daniny fony, raha nandeha tsy mahitsy teo anatrehanao, dia ianao Andriamanitra mihitsy no naniraka ny zanakao mba hankatoa ny didinao, anarina, anitsy ny lalanay. Misaotra anao izay Tompo ny amin'ny famonjena nataonao ho anay. Raha ankehitriny izay dia amin'ity andro an'ity mahatsiaro ambavaka ny taranaka kristianina rehetra. Ireo rehetra natao batisa tamin'ny anaranao, ireo rehetra notezaina tao anatin'ny fiangonana, eo anatrehan'ny firoborobon'ny teknôlôjia sy ny fandrosoana ankehitriny. Ampy Tompo ny ray aman-dreny tsiraray avy hitaiza tsara ny zanany mba ho amin'ny fanabeazana kristianina, mba ahafahan'izy ireo mitahiry ny ankohonany, ny taranany eo ambany fahasoavanao. Hitanao ny tebiteby, hitanao ny ahiahy rehetra ao anatin'ny ray aman-dreny. Ianao Andriamanitra ampahery ary anitsy ny lalan'ny zanaka rehetra. Dia amin'ny anaran'i Jesosy Kristy ilay Tompo ny finoanay, naovanay sy angatahanay izany vavaka izany, misaotra Tompo. Amen.